Fanambarana Antananarivo 7 septambra 2024. Ny Gen Z Madagasikara dia hetsika natsangan'ny tanora manoloana ny fahasarotan'ny fiainana eto Madagasikara sy ny ayay amin'ny hoaviny izy ireo. Ny famerenana tsy misy atakandro ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany any amin'ny faritra sy ny tanan-dehibe rehetra manerana ny nosy. Faharoa, fekena sy fifonana ampahy-be maso atao amin'ny 420 ataon'ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministra miaraka amin'ny fanazavana ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny herisetra sy famoretana natao tamin'ireo mpitolona nanao hetsika am-pilaminana, tanam-polo sy nitondra fitaovam-piadiana, ny tsy fandraisana andraikitra ny mpitandro ny filaminana manoloana ny fandrobana sy fanimbana fananan'olona, ny tsy fahafehezana ny filaminam-bahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Fahatelo, fametraham-pialana noho ny tsy fahombiazana ny governemanta Tsay Christian ao anatiny 27 sy ny prefet Antananarivo renivohitra ao anatiny 420 noho ny fanitsakitsahana miverimberina ireo zo fototra izay mifanohitra tanteraka amin'ny satan'ny Madagasikara demokratika sy ny fanajana ny zon'olombelona. Fahaefatra, ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra sy maneho hetsika am-pilaminana. Mitaky izahay fanatsaharana ireo endrika isehoana fampiororona sy herisetra tao amin'ny mpitolona, fanatsaharana ny fanenjehana sy ny vesatra rehetra hiampangana ireo mpitolona sy ireo mpitarika azy, famoahana ireo tanora mpanao fihetsiketsehana rehetra nosamborina nanomboka tamin'ny 15 septambra, fametrahana atao anatin'ny 420 toerana ahafahana maneho hevitra kalalahana mba ho fampiarahana marina ny demokrasia. Iresaka izay zavatra afaka horesahako amintsika rehetrarehetra eto akony a, mety misy no mombokevitra amiko, mety misy ny tsy mombokevitra amiko a, ny zavatra misy any Madagasikara. Ny tolona any Madagasikara eto am-panombohana aloha dia miondrika mpanajana ho an'ireo mpiray tanindrazana izay nahony ainy, miondrika mpanajana ho an'ireo namana maratra ny fianakavian'izy ireny mba hionona, satria marina ilay izy hoe tampoka moa misy ny olona nanao sécurité teny Antaninarenina teny ilay ny raha antsika nahita angamba tamin'ny vidéo iny, tonga dia nisy nitifitra izy olona tsy nanaraka an'ilay tolona izy, tsy nakaiza fa teo amin'ny asany izy zao ohatra no iny izy teo no voatifitra. Ny voto ataon'ny tolona dia ny hoe dia tsika koa zany mino fa ho avoakan'ny fanjakana ireo olona izay efa voasambotra, satria ireo olona ireo nitaky akoatrany kosa hoe ny olona izay tratran'ny fanjakana hoe nandroba zany, iny zany mino kosa tsika rehetrarehetra fa tsy miray hevitra amin'ny zavatra ohatr'ilay iny, satria rehefa zavatra hoe tsy anao zany dia tokony tsy ailanao. Zay aloha anankiray zany tsara ho fantatritsika rehetrarehetra zay. Dia iresaka ny voto atan'ny zavatra miseho any Madagasikara tsika zany zavatra fahalalako izay ny hevitro zay izay zavatra ho resahako eto. Ny fitakiana any Madagasikara dia fitakiana rano sy jiro. Ny fitakiana rano sy jiro dia tsy natokana ho an'ny tsisy resaka politika, fa resaka hoe na izy ianao na izy fa mijaly jiro sy rano izay mahatsapa-tena, fa mijaly jiro sy rano dia andao itsika hitolona. Io tolona io dia tolona pasifika, zay zany no nitaritana anazy tamin'ny voalohany. Or nefa ilay izy zany misy manararoatra, lasa misy mifandrobana. Tsika moa zany na izy ianao na izy mino fa samy mahita tsika eto manameloko an'izany daholo, satria misy olona ohatritsika ohatra mety niasa taty Maorisy ohatra dia nanangom-bola dia nanokatra tsena, mety voaroba ny tsenany, mety voaroba ny fiariana keliny, dia nefa zavatra tena zatra miteny hoe relilengeza be ireny zany ahoana rehefa fandrobana na kely na ngeza dia tsisy d'accord amin'izany kosa angamba tsika rehetrarehetra. Zay zany tsara ho fantaritsika. Ary averiko indray hoe ilay fitolomana, resaka fitolomana fijaliana jiro sy rano, na mpitsara ianao na polisy ianao na gendarme ianao na izy ianao na iza afaka mitolona lisy, satria
na iza zany olo Madagasikara na timy enao na TGV enao na ho an'ny rehetra zany ny tolona ho an'ny resaka zany resaka jiro sy rano zany. De ny zava-misy nefa lasa mivadika zavatra hafa le izy. Mivadika zavatra hafa ahoana no tiako tenena amintsika, lasa misy manararoatra zany ao ambadika le izy ny hoe resaka fandrobana tsy fandrobana aloha, misy fandrobana tsy fandrobana roa partout eraky Antananarivo zany misy fandrobana na gaga fotsiny de hoe samy nahita vidéotsika rehetrarehetra iza fotsiny ny ampatsiahy eto hoe misy toerana anankiray misy mpitandro filaminana eo akaiky eo de misy mandroby tsy de mijery fotsiny raha izay. Faharoa manarakarak'izay rehefa raikitra ny couvre-feu tamin'ny alina iny taiza daholo mpitandro filaminana satria nandeha mifandrobana, tsy nisy mpitandro filaminana fa de nandeha zoli mifandrobana. Ny anton'ireny zavatra reny rehefa misy mamaky an'le tsena de mirohatra ny olona reny no mipirofo fa mahantritsika satria ao anatin'le fahantrana lalina mihitsy ny firenetsika de lasa manao an'ireny zany ny olona, lasa manao foana ohatr'ireny zany ny olona. Izy zany zavatra ohatrin'iny zavatra ohatriny tamin'ny 2009 ihany, copie-coller any tamin'ny 2009 ihany iny zavatra niseho iny satria misy olona mamaky an'le tsena fotsiny de mivaky eo iny de lasa izy de misy mandeha toerana hafa indray ohatrohatr'izay zany no fahafantarako an'le izy. Ary zay teneniko amintsika hoe tsy nisy mpitandro filaminana tamin'iny andron'ny 25 iny. Tonga indray ny apitsony iny de efa hoe couvre-feu tsy haiko manomboka hatramin'ny firy couvre-feu no couvre-feu de nefa rehefa couvre-feu normalement tsy tokony isy olona ivoaka intsony fa anjaran'ny mpitandro filaminana zany no mijery ny olona hoe aiza ny mbola misy olona mandeha, de tsy fantatra hoe mety misy olona mety mandeha fa raha normal tsy tokony isy olona ivoaka intsony zany. Or nefa tamin'le couvre-feu koa mbola misy olona andehan'olona zany mandroba, le andehan'olona mandroba tsy misy mpitandro filaminana intsony. Inona zany anaovana an'le couvre-feu? Magaga fotsiny hoe fa maninona ohatra rehefa misy olona anao fitakiana tena grand couple be mpitandro filaminana, de maninona rehefa hoe couvre-feu de tsy mahita mpitandro filaminana. Zay zany fanontaniana zay miantefa am'izay antefany ihany aloha fa zay fotsiny zany ho anahako zay mijery indray mijery zany zay zavatra zay zany indray mijery. De tsy de valapatra lava am'izay zako fa amin'iny débat iny fa ozy izy fotsiny hoe ny afatra rehetrarehetra efa voatenin'le zandrikely anankiray zay daholo ny afatra rehetrarehetra. Menoa ny zandrikely mikolo nataoko photo de couverture mihitsy le izy tsy afeniny zany fa ho antsika reto zay nahita anazy nareo manaraka anareo zay nahita anazy mety samy manlatsaka daholo angamba ny ranomaso ny afatra rehetra de voatenin'ny zandrikely iny, ny afatra rehetra voatenin'ny zandrikely iny tena ozy izy hoe anisan'ny tena nahavelom-bolo satria kaiky tena mbola misy tanora tia tanorazana ohatr'ireny. Zay le izy mbola misy tanora tena tia tanorazana ohatr'ireny zany manao hevitra ohatr'ireny tena mampetsi-po zany ny zavatra ohatr'ireny. Afatra anankiroa no nataony teo le teny ampitandro filaminana de le niaraka tamin'ny de teny amin'ny ray aman-dreniny mafy be reny zavatra reny fa hero le ry zay ny afaka hitenenako anazy, tena hero izy fa mino tsika zay mahita n'ity vidéo ty mahita ny afatra ny teneniny zandrikely iny fa tena zavatra tena mafonja ary tena zay olona iantefany reny afatra reny zany de tena ozy izy hoe ho tsakotsakon'ny zavatra miteneniny ny zandrikely iny. Zay ny anahako zany fa mafy le ry, tena mafy le ry ary tena respect anazy zany tena marina. De tsika be dia be no miteny hoe
tsika zany be dia be no miteny hoe fa montsika eto Maurice eto Maurice tsy nanao hetsika. Ny zavatra teneniko amintsika dia zao voalohany indrindra aloha ny zavatra ohatra ireny itsika aloha voalohany aty an-tanin'olona zay zany tsara ho fantatra. Itsika tsy any France, any France mbola malalaka be ny zavatra ohatra ireny pays francophone, fa pays anglophone tsy mitovy amin'ny ireny. Tsy afenina amintsika ny androany efa nisy ny olona ifetanareo ngamba iny amin'ny 24 mada iny efa misy ny olona, misy ny teto Maurice fa tsy hoe tsy misy. Zay tsara ho fantatritsika zany zay, misy ny teto Maurice fa tsy hoe tsy misy. Zay zany tsara ho fantatritsika rehetrarehetra. Efa misy vidéo mivoaka any, efa misy sary mivoaka any isoran'ireo olona ireo. Zay averiko mihitsy hoe tsisy resaka politika ilay izy fa resaka fitakiana jiro sy rano leo any zavatra izay tsy mandeha rehetra ny olona dia droit zay, droit ny olona zany no miteny an'ireny zavatra ireny hoe rehefa tsy manompa olona sy ny namany izy. Zay ihany angamba ny hoanahako zay. Dia hoy izy fotsiny ahako ny hoe makasitraka an'ireny olona ireny ho hitanareo raha ohatra nareo ka te hijery izy any amin'ny 24 mada any efa partage any amin'ny 24 mada iny fa ho hitan'ny rehetrarehetra ilay izy dia ho antsika rehetra konkonge na ianao rery ary afaka manao ianao soatanao amin'ny baoritra dia maka sara ianao. Misy olona be dia be no manino testio manao an'izy fa ho anahako fotsiny hoe makasitraka n'ireny olona maromaro vitsivitsy ireny namoaka sary nanao vidéo mino ako fa tafita ny hafatra tsy ambakan'ireo firenena ny La Réunion, Allemagne, France, La Réunion so firenena rehetrarehetra zany tsika eto Maurice fifananana soloteny tsika efa tafita ny hafatra. Mino aho efa tafita ny hafatra. Zay angambany amin'iny fa tsy hoe tsy nanao malagasy mirahina, tsy izao ny malagasy mirahina, tsy teny zavatra afaka ohatran'izay eto akony fa zay ihany afaka teneniko efa nisy nanao teto Maurice efa ny rahantsika nahita. Any Maroc zao hitanareo misy solotena Maroc bandikely anankiray fotsiny izy dia mitondra lista tena nanao zareo. Zay angamba no zavatra teneniko. Za tsy teny be hoe ny situation misy atsika eto koa rahantsika malala ny situation misy atsika après ny zavatra iny ny Air Mauritius amin'ny waterfront ny misy ny Air Mauritius simba le toeranao ohatran'ireny potika ohatran'ireny an'ireny rahantsika malala raha mijery ny commentaire mijery ny publication mauricienne tsika tsy tsika ty akory nanao an'izy fa lasa ohatran'ny hoe misy idirantsika foana le izy ny mahazotsika ho zay fa teneniko hoe miratsy dia rahantsika mahita io nisan'ilay vehivavy le hoe mendrika ho aty Maurice resaka aretina ny nandehanana aty resaka fararin'ny anadahany sa ny ravaviny tsy haiko nandehanany taty maro zareo fa tonga dia niverina daholo zany tamin'ny fotoana nandehanany teto iny. Zay zany ny antony tenenako amintsika hoe ny fomba hitraiteny zareo atsika hafa mihitsy satria hitanareo marimarika nareo fa raha vao tonga amin'ny aéroport, rehefa tonga amin'ny aéroport ny olona rehetrarehetra dia ny malagasy ihany no tonga dia mitokany ery dia atao ankety dia na ny fisavanantsika zavatra kely tsy anaraky ny teny mendrika iny andraky ny teny vidéo natao mendrika iny samy nahitsika hoe tena ohatr'izao fomba hitraitena atsika tsisy navela nandeha zay rehetrarehetra tsisy navela tsisy niny zany satria hoe raha araka ny filazany dia ara-dalàna daholo ny papier teny aminy. Zay zany anisan'ny antony hitenenako amintsika rehetrarehetra hoe proof zany ireny hitenenako amintsika hoe le hoe hiasa ty tsy misy tsy manaiky re tena oka. Manaova kely nareo réaction kely azafady, manaova réaction kely. Manaovitsika réaction kely. Marina fa hoe mafy ny ao Madagasikara tena mafy ary vao may mafy amin'ny ty zavatra miseho any Madagasikara ty fa izany kory tsy midika hoe
tsy anara-dalantsika ho aty satria mivolanao very ianao miverina ianao tampon rose tsy tafiditra etontsony ianao ny piso loko koa tsy andany manao tous les moyens zay tena teneniko amintsika tous les moyens zay andresena lahatra ny olona hivarim-pananana hitady vola ho alefa aty Maorisy ary misy foana io misy foana tena misy foana io zay teneniko hoe misy foana ary tena be dia be no miverina iny vao nyteneniko anareo iny hoe iny mendrika zao iny tantara tao alohany iny efa nisy olona 400 sa 20 miverina koa zay le izy zay zany ny antony teneniko za akory tsy miteninareo aza makaty tsy zay le izy fa aleo makaty fa makaty ara-dalàna raha ohatra ianao ka wakaty ka tena anao vakansa 14 jours dia vakansa atao fa tsy hoe wakaty ianao dia mieritreritra ny asa dia problème mivataninao aty problème no iainanao aty zay teneniko hoe tsy ianao rery ny problème fa mety problème ho an'ny hafa koa zay le izy ary reny olona reny tsy hoe tonga eto dia hoe nisy nanilika an'ireny za manokana aloha betsaka ny olona mitarina tamiko hoe izay voafitaka zay ohatr'izao azonareo fa misy ny olona nefa mba voavany ny olona sasany mena solution izy sy ny rehetrarehetra ahoana ny tokony atao inona ny torohevitra zay zany le izy zay le izy fa malagasy mirahina amina manokana tsy misy mihitsy ny hoe nananina an'ireny olona reny mitokana re zako nanino dizy teo hoe nanala an'ireny olona reny mitokana hoe tsy mirarahanareo zay fa zao tsy any zany le izy fa zay fotsiny ny antony iresahako amintsika hoe raha zavatra ohatr'izay alolo tsy makaty aleo miandry asa normal zay ny teneniko aleo miandry asa normal marina fa hoe maiky tsika tena mafy le any tsy aza mieritreritra zany nareo any Madagasikara hoe mafy any fa tena teneniko anareo koa fa mieritreritra nareo any an-tanirazana koa mafy tena mafy raha izay nieritreritra n'izay ataoko hoe nanomboka tamin'ny 25 zay tena hoe ataoko hoe à 80% ny malagasy teto Maorisy nanaraka an'iny débat iny ao anaty Facebook ary tena mafy mieritreritra an'le izy fa za mieritreritra tsika zany tsika ty nareo any no milamina tsisy milamina zany ny saina tena tsy milamina satria mifenakaviako mifenakavinao any Madagasikara iza na ianao samy mandefa vola ho an'ny fianakaviana aza mieritreritra miakatra be ny kory na miakatra be ny kory tadio rehefa miakatra be ny kory dia mimantra ny firenenao mimantra tadio tsara zay fa zafaly ianao hoe miakatra be ny kory fa inona ny zava-misy mety 100 roupies ny kory mety 102 roupies fa ny vary 700 tamin'ny avant ny 25 700 zao 250 ny vary kapoka ny vary zao 250 zay tsara ho fantatritsika rehetrarehetra mimantra ny firenentsika fa zafaly tsika kory ny vola tena niakatra be ny kory mimantra ny firenentsika zay tsara ho fantatritsika rehetrarehetra fa tsy hoe tsika kory aty dia hoe tena milamitsaina tokoa satria misy tsika rehetra ny vady aman-janaka ny ray aman-dreny any mba miandry le vola aty sy ny namany zay zany tsara ho fantatrika le situation iainana any io rahantsika malala io ary tena vao may mesarotra ao amin'ny firenentsika zay zany tsara ho fantatritsika rehetrarehetra zay ny teneniko amintsika hoe mifanehoan-kevitra tsy voatery izany hitarika tsy voatery ianao afaka makasary ianao rery afaka makasary zay afaka soratanao eo rehefa tsy manompa olona ianao avoay tsisy olana mihitsy zany zay le izy fa mandaingitsika rehetrarehetra reo raha tsisy hoe samy mba mitebiteby daholo ahoana zany ny fianakaviana any ahoana zay surtout tsika mba mety mamanana business kely hoe tsy enary na anina kely ary ohatra zany mba mitaitaina daholo ohatra tetiny mba manana business ohatra tsika mba manao coiffure mba manana orinasa kely mba manao resaka soudure ny jiro tapaka lava ohatra mba miasa saintsika zay le izy ary zo fototra voalohany indrindra ny jiro sy rano raha vao ny jiro sy rano tsy misy tsy afaka manao nininy zany surtout hoe ny rano tsara ho fantatritsika fa ny rano tena hoe aina
zay zany tsara fantatritsika rehetrarehetra. Nefa Madagasikara ny firenena manana rano betsaka nena ty Afrika, fa ny fanjakana ny tokony inona stratégie ampananatsika rano. Nisy débat andre mandeha zay ny hoe inona zany dam, tsy fantatro. Nisy an'izay débat zay ay nilaina ihany kay le dam raha ohatra ka zay le izy. Fa itsika rehetrarehetra tsy afaka nijery fotsiny, fa itsika rehetrarehetra manana didy amin'ny firenetsika. Itsika rehetra na izana ianao manana didy amin'ny firenetsika, fa tsy hoe diso le hoe na iza eo mitady foana, mitady foana. Fa izao anisan'ny vokany zao zavatra misy zao politika daholo zao zavatra misy rehetrarehetra zao ary tsika averiko indray hoe samy manameriko tsika na ny famonoana olona na ny fandrobana. Ny fitakiana tsotra kosa angambany droan'ny olona iny, fitakiana ampilaminana droan'ny olona iny. Iny ane afaka natao afaka natao ohatra samy mahitsika aty Maurice rehefa manao grève zareo dia polisy eny amin'ny sisiny eny daholo manaraka an'iny grève iny, manaraka an'iny eny, tsisy olona maopefy zany. Dia ny any amintsika koa nge afaka natao an'izay tsy haiko mety ho diso mety ho marina zany, afaka natao an'izay ny amintsika na hoe nareo rangahy eto Ambohijatovo eto ohatra no aza mbola tsona mihitsy aloha azafady nareo rangahy eto Ambohijatovo eto dia sy elenay avy ambony ary, dia sy elenay avy ambony ary amin'izao nareo no dia amin'izao nareo no miravo, zay dia vita fotsiny dia zay. Fa lasa mivadika zavatra hafa le izy mpanararoatra etsy an-daniny. Ny hafa koa mety manana plan tsamy tsy fantatra, mety ho marina zany teneniko zany, mety tsy ho marina. Zay le izy. Zay ny fanehoan-kevitra momba ny zavatra iny. Amin'izao fotoana izao mbola hiresaka foana tsika ny resaka io resaka ino izy teo, io resaka fisolokina io resaka fisolokina io tena mbola betsaka ary tena betsaka. Ary averiko indray hoe betsaka nareo mandefa message atao amiko ato sanatria re tompoko, sanatria tsy hoe miavonavina akory, fa misy fotoana mety ho hitako reny zavatra reny, misy fotoana mety tsy ho hitako reny. Zay hitako dia valiko nareo dia hoe andao ary ifampiresaka fa be da be ny olona voasoloky be dia be ny olona mandefa hoe izy ve ty contrat ty, marina ve ty, diso ve ty. Zao manomboka zao ny contrat tsika rehetrarehetra, ny contrat dia misy sonian'ny ambasady. Rehefa tsisy sonian'ny ambasady izy zay tompoko dia tsy izy zay, satria tsy maintsy mandalo amin'ny ambasady daholo ny recrutement. Zay zany tsara ho fantatritsika, fa tsy misy hoe recrutement vita be fotsiny dia hoe io ny recrutement dia sony avy any akaingana, vakio aloha ny recrutement, zay vao manasony. Zay tsara ho fantatritsika. Samy tsika mamaky satria hitatsika zao ohatra misy olona marary zao ny marina zany itsika rehefa marary tsara ho fantatritsika mpiasa aty itsika io misy assurance, itsika rehefa marary dia ao anaty fiche de paie tsika misy vola alaina iny azonareo, dia misy amin'iny mandeha amin'ny resaka fitsaboana. Zay tsara ho fantatritsika rehetrarehetra. Dia itsika manana droit tsaboina. Salamo tsika ny ala tany an-tanindrazana satria zay le visite médicale, dia salama koa tsika miverina any. Zay zany tsara ho fantatritsika, fa tsy hoe alemen'ny olona ny sainareo dia hoe aleo aloha mody, aleo ny olona manko dia zao raha misy aretina tena sarotra, raha ohatra moa ianao manambola afaka mitiana idémissionna dia aloha ody any an-tanindrazana no tsaboina, tsisy ola zany. Fa raha ohatra hoe aretina azo tsabony eto dia aloha tsabony eto ihany, raha hoe tsy manana an'ilay fahefana, satria